etsika meso sandosy sy fikamanana ny fozona efa azo atao hoe telopolo taona zay a na mifozona anay azy ny tompokolahy Willy Zafanjatovo na Olala no anisan'ny mpamovina sy filohanay izy moa fa maty tamin'ny herintaona dia nijozo zahay olo-pirenena samihafa nanao an'ity fikambanana ity mba ampatsiahy amin'ny taranaka taoriana sy hoe mbola misy ny etiky ny tolona tamin'ny 72 nisy zavatra notakiana sy nitolomana tamin'izany dia miezaka izay manazava amin'ny taranaka taoriana sy ny rehetra mampatsiahy azy nisy zany ary miezaka izay manatsoka hoe inona ny zavatra nitakiana tamin'izany, inona ny sotoavina ho an'ny firenena sy ho an'ny taranaka napetraka izany dia izany mbola mampijozo anay mijozo izay satria mahatsapa fa ny zavatra nitolomanay tamin'ireny mai 72 zeny dia ny ankamaroany mbola tsy azo ka manana didy tsy andraikitra zahay mijozo mamerimberina an'izany ary manao zay atafita amin'izany amin'ny seratra samihafa zay esanay fikambanana tsotra izy ity tsy antoko politika fa fanehoan-kevitra sy famelomana lakolosy ka amin'ny voalohan'izao aloha zany ampatsivy kely foy ny tantara ny zavatra niseho tamin'iny aloha ny etsika tamin'ny mai 72 sy taorinan'iny mai 72 iny fatatsika fa teny Ankatso dia nisy nietsika foana ny mpianatra teny nijozo ny fahemma tamin'ny 68 dia nisy etiketika samihafa teny Ankatso nisy grevy tamin'ny 71 fatatsika koa fa nisy nitolom-bahoaka tany atsimo nitaretin'ny monument tamin'ny avril 71 zay namotsipototra ny fanjakazakana natao tamin'ny vahoaka na tany atsimo na eran'i Madagasikara azy nijozo izy ireo na nohatra n'izany nisy famonoana olona maro misy any amin'ny 3,000 olona ny maty tamin'izany hita fa nanozongozona ny fitondrana nisy tamin'ireny fotoan'ireny inetsika nataony monument iny moa dia nanagadrana ny filohan'ny mijajonona izay ny mpianatra tamin'ny mai 72 nitaky ny famoahana azy voaka tamin'ny mai 72 ny président Mijajonona nanomboka tany amin'ny mpianatry ny médecine ny etsika tamin'ny mai 72 iny nitaky ny mpianatra tamin'ny médecine satria tamin'izany fotoan'izany nisy fianarana médecine roa nisy ny fianarana médecine dokotera teny Ampifilotarana dia nisy ny fianarana médecine teny Ankatso napetraka kokoa hoe zareo mpianatra médecine eny amin'ny dokotera zay BPC niditra dia natao hoe médecine ny tambanivohitra ny ambanivohitra ary ny Ankatso médecine ny tambonivohitra sy ny rehetrarehetra ka dia nitaky ny mpianatra médecine tokony sekoly ray tokana ihany ny fianarana dokotera ho an'ny vahoaka malagasy ary voalohany aloha nitaky izy hoe tsy ara-dalàna ny fiainan'ny fianarany sy ny fiampiainany ny bourse sy ny sakafo sy ny sisa dia nifaza tamin'ny hoe grevy lehibe nataon'izareo zany iny grevy lehibe médecine iny nanakatonana ny sekoly teny ary nataitra ny mpianatra rehetrarehetra dia ny Ankatso ka nahatonga amin'ny mpianatra dia ny Ankatso nietsika talohan'izay kosa nefa mbola nisy koa mitolo ny mpianatra tamin'ny classe de ce 3e sy nangataka fanovana ny fomba fanalana ny BPC sy seconde tamin'izany mba ho tsy concours fa tonga dia mba hoe afaka BPC dia mahazo miditra ary nisy fietrehana ngezabe nataon'ny mpianatra tamin'ny classe de 3e tamin'izany fa nindrarana tamin'ny personne ka nanan'izay etsika ngezabe zay no nahatonga ny fitondrana naka mpianatra sy nanagada amin'ny mpianatra teny Ankatso ary nitondra azy tany Anosilava zany hoe ireo mpianatra zao nivoa teny Ankatso iny arivan'ny 11 mai iny angamba ndatsy diso dia nalainy fitondrana dia nalefany tany Vomamo dia nalefany tany Anosilava tamin'ny avion dia nisy mpianatra manjatony tonga tany Anosilava tamin'izany
manoloana zay etiky ny fanagadrana mpianatra zay a mbola namoaka vava ihany ny filompizany io na mbola misy metiketiky eo de vononay io le hoe tsakitsaky zato arivo de tezitra ny vahoaka de tokony de nilatsaka hoe ny 13 mai latsinainy tam'izay ndaotsika na sabotsy tam'izay a ndrohatra ny vahoaka nakeny mpianatra aloha mpianatra de mentana ny vahoaka rehetrarehetra nakeny Analakely de teo Analakely nisy mikabazy nangataka ny hoe avoaino namanay avereno namanay zay ngiadra tany Mosilava de tonga teo moa tsy nanaiky an'izany olo mahazo be amanary tonga teo Analakely tam'izany de tsy nanaiky an'izay etsy bahoaka zay ny fitondrana dia nitifitra misy gaz lacrymogène niezika tsy nety nialina ny mpianatra de nitifitra nisy maty tam'izany nisy naratra de efa aveo a mafy le fietana mpianatra de niafy natao anatin'ny lapan'ny tanàna zao FRS reo de tezitra mpianatra de zay nandorony lapan'ny tanàna ka lasa mainy lapan'ny tanàna le FRS namaly sy maty nisy nandositra zay zany ny tantarany 13 mai nohon'izay a de tezitra ny vahoaka de latsinainy a miakatra teny Ankatso hoe hiakatra ny andavavazatra antany amin'ny présidente zany de teny mitrangany hoe sakana miaramila de natonga ny zavatra iova hoe ho averina ny mpianatra azo ndraisin'ny nisy miaramila zany hoe nandamina ny resaka de no nitonga ny mpianatra avy any Mosilava de nanapa-kevitra hoe miaraka tamin'ny fiangonana hoe mena miaramila amin'ny fitondrana de zay natonga ny hoe fitondrana Manantsoa teto Madagasikara zay zany tantara fohy rehefa vita zay a de niera amin'ny Madagasikara de hoe anomana congrès zay kabetsika zay kabe-pirenena tam'izany mois de septembre amitinina ny foto-kevitra sy ny zavatra takitsika de zay natonga hoe zay kabe-pirenena de ino mo no lafika hoe ino no zavatra napetraka mpianatra zany a docteur Anoely fa Nelson Randrianavitsaonina zay filoha farany ny atao hoe conseil permanent na ny solotena mpianatra teto Antananarivo sy ny manodidina ny tiana apetraka amin'izao fotoana efa raika amby 10 taona taorina niny 13 mai 72 iny de ity mandeha ihany ny resaka ny aminao hoe nanapotika ny firenena zany ny etsika zay nataon'ny mpianatra tamina reny fotoana ireny avy zany dia mametraka tsika hoe marina ve sa diso ny tena hotenenina voalohany de ity nanoho ny etsika ny mpianatra vokatry ny zava-nisy eran'izao tontolo zao misy teto amin'ny firenena ary indrindraindrindra noho ny fisian'ny toe-tsaina malagasy de tsy nanaiky lembenana mihitsy anao mokatrany amin'ny VVS tamin'ny 1900 et 1947 raha tonga ny 72 de ao zay toe-tsaina malagasy tsy manaiky lembenana izay raisiko voalohany ary a momba ny ireo zavatra nitakina raiza hoe zany toy taorinan'izay ahafantarana hoe ahoana tsara petraka mazava tsara zany raha teo mifandeha ny tantara fa izahay zay nitarika ny tolona teo ny mpianatra mazava loatra tsy nitondra nyty fireneny ty olo-kafa no nitondra ny firenena taorin'ny etsika ary somary mampalelo ihany a fa rehefa tena zoina ny mifandeha ny tantara de reo olona zay ndray ny fitondrana tamin'izany fotoana zany de tsy resy lahatra mihitsy tamin'izany tolom-bahoaka natao tamin'ny 72 izany raha iresakitsika ohatra ny atao hoe malgasisation zavatra anakoroa no tona aonto voalohany dia ireo vazaha zany tainan-dapa
teny Andafiavaratra moa dia nisy maromaro amin'ny directeur de cabinet, chef de cabinet, conseil technique vazaha daholo ny tao ary ny tena nalaza indrindra tamin'izany dia ny colonel Bokino izay chef d'état-major particulier ny président Tsiranana fa général Bokino moa nafatana azy teo aoriana dia izy no tena mibaiko ary tsy mahagaga moa raha ohatra hoe ny vazaha malala zay atsipiriny tsy ambaratelo ny fitantanam-pirenena tamin'izany fotoana izany ary raha iresikatsika ny tena hoe malgagisation zay nitakin'ny mpianatra dia ity na fanagasiana teny ento mampianatra, fanagasiana ny toe-tsaina, fanagasiana ny matiera zany ampianarina. Nampalahelo indrindra tamin'izany le lazaina hoe tsy resy lahatra ilay mitondra, ahoana moa ny eritreretinao hoe malgasisation, avy hatrany dia tonga any Mogarabola sy hatrainy hatrany amin'ny université. Fa nampotehina tanteraka ny firenena ary tsy nagaga tateo aoriana raha nahazo vahana ny hoe école d'expression française satria tsy nandeha arak'izay nangatana azy ny atao hoe malgasisation fa dia samy nanao saim-patany raha nalalaka dia samy namorona boky ny olona tamin'izany fotoana izany satria tsy nisy atao hoe zavatra ofisialy avy any amin'ny fitondrana. Zay zany ny atao hoe tena malgasisation ary ny faharoa ihany koa zay efa niteneniko izy ity nefa ohatrany tsy dia avoaka dia ity ny volana mai 1973 nanaovana ny fanavoazany accord de coopération tany Frantsa. Resaka ray no resahako dia momba ny vola accord monétaire zany. Izahay mpianatra tsy niresaka momba ny vola io satria tsy dia voafehinay zany zavatra izany fa nisy ady hevitra tao ary ny resaka tamiko moa dia Andriamatoa Tomponklara Kodifora Zagabona misy tsy mivola mety betsaka mbola malala azy zava-nisy tamin'ireny fotoana ireny dia izao ny filohan'ny délégation n'Andriamatoa Deratsiraka miaratsina retona anarana nametraka fa miala amin'ny zone franc Madagasikara dia betsaka ny tsy nanaiky teo hoe ahoana zany dia hoe aloha anontaniana chef gouva aty Antananarivo zany Andriamatoa généraly dia hoe nahazo alalana avy amin'ny général fa miala amin'ny zone franc tsika. Tena Andriamatoa Valéry Giscard d'Estaing tamin'izany fotoana izany hoe ampidirina toerana manokana misy a Madagasikara amin'ny zone franc io fa tsy nanaiky Andriamatoa Deratsiraka fa dia hoe tsy maintsy miala. Misy ambo-po manokana tao ialako tsiny raha mety atezitra ny sasany mbola misy velona anankiroa ny fantatro amin'izao fotoana izao nandeha tany dia Ranjeva Raymond sy Raronarivo Nirina Alsona azo antanina tsara fa Andriamatoa Tomponklara Zagabona moa dia niaraka député tamiko ary nanomboka teo raha niara-bola dia nitotongana fari-piainana gatsy tsy nety tafarina mandraka tiany androany no izy ho antony. Tsy nisy ny teny mihitsy hoe tsy tokony hiala tamin'ny frantsay tsika fa hoe tokony mba tsy kelikely miandalana ny fialana amin'izany atao hoe jaune franc izany fa dia nina tsy fihinantsika. Ny faharoa dia ity nandeha ny nationalisation mety horenareo na hoe Marseillaise société industrielle commerciale de l'Emirne eny sisa maromaro izy tao ny problema dia ity ary ity ny anisan'ny anakalengeza be tiako apetraka nationalisé nareo orinasa marobe ireo dia ny olana dia ity iza napetraka ny tantanan'ireo orinasa ireo camarady anao ve instituteur hitantana orinasa potika daholo ny orinasa ary potika tsikelikely nanomboka tamin'ny Compagnie Marseillaise ny sisy Corois sy ny sisa rava ny Sodema, rava ny abattoir industriel n'Antananarivo sy Mahajanga, rava daholo tompoko izay orinasa izay mipetraka satria olona tsy maninina napetraka teo. Ahoana tsisy idira ra-pianatra zany fa zao izay nitondra tao zany tsy nay nametraka
zay zavatra tokony ho apetraka ho an'ny firenena izany. Fahatelo, indra koa ny zavatra nisy rehefa mipetraka ny tahorinan'ny 1975 dia zao novanan-davitra nalana ny administrateur civil tany fivondronana dia mbola resaka camarade ihany, mbola instituteur ihany no nitantana ireny na préfecture na ny sous-préfecture ireny. Tsy adalàna nge mbola isin'ny ENA any Frantsa na ny ENA mety Madagasikara e fianarana roa telo taona amin'izany fitatana zany. Ianao tsy nianatra an'izany no apetraka ve tsy tafavoaka tompoko, ary tsy mahagaga ialako tsiny hoe tarazo tarika zany zavatra rehetrarehetra zany teo mana ireo fitondrana ny fandimby, ary dia apetrako tsotra mihitsy hoe anareo vahoaka iza tamin'ny fotoana oviana mba ny tsara zao fiainan'izao malagasy zao. Mampalahelo ary minona fa mbola tonga saina hoe inona ny lalana tokony andehanana. Izahay tamin'ireo mifipolo nangataka ary nametraka ny hoe izao no tokony atao ho an'ity fireneny ity, fa tsy sanatria atao variboba akory ny firenena. Ity fijoroako vavolombelona ity zany tsy miresaka mpianatra sy mpampianatra, fa miresaka n'ilay zatovy ory aza teto Madagasikara. Zay zany ty resahako ty. Ministra Tsimandrava no ny olona ambony faharoa na gatsy ambony ny fomba firepi-teninay nanatonanay azy dia zao ohatr'izay ihany ny resaka, fa nametrahana azy dia hoe izahay illettré inalphabet, tsy mahay mamaky teny, tsy mahay manoratra. Noho izany monsieur le ministre, ianao ny ministre ny atany dia izay tsy malala na inona ny andraiki teo na inona ny andraiki teo, fa zao izay anangana azy sekoly ianarany zanakay aloha any amin'ny quartier any misy anay ihany, any amin'ny tanàna misy anay ihany dia sekoly tafo-bozaka. Kanefa rehefa nandinika izay dia tsy ho vitanay zany satria sady rotso-pety zany no briky tany, fa dia io amin'ny foara moa ny antsoina azy taloha, fa zao taloha izy lasa kio, ary amin'izao tsika miteniteny zao izy lasa any Ravalomanana, Kora moa zay na tsaiko. Dia izay no angatahanay aminao, ameonay ny hazo sy ny tolon'ireo manodidina an'io foara io fa isako ny fokotany eto Antananarivo dia anangananay an'io sekolim-piavotany io. Nanaiky raha tsy mandrava, tena mahafinaritra zany, misy lipivoarana sy ny sisa zay zany le izy. Ary ity ny tena ngeda be, fa tena sady ho amaranako an'ilay resaka, ity ny tena ngeda be ry Zandry Malala. Rehefa nitoy satria tsy nijanona teo amin'ny fitakinan'ny fiavotantena azahoana mivelo tena nataon'ny tanora tsy anasa, fa tena miaina tao anatin'ny sehatra politika mihitsy. Dia tsoroko aminao ty tantara anankiray ty, niona tamin'ny général Ramanantsoa zay. Rehefa niona tamin'ny général Ramanantsoa zay dia nandeha teo niresaky ny samy mahay fianarana. Tapitra niresaky ny samy mahay fianarana dia ozy nindray hoe dia zao ny tena ionana général, roay ireo tapika vahiny reo satria pression avy aty aminakio, roay ireo tapika vahiny reo fa tsy tokony atotobom-pamara amin'ny Madagasikara. Fa injatra ihany koa ny général tamin'izany fotoana izany hoe ahoana dia ameko fahalalahana ianareo anao an'izany raha ohatra ka sahanareo sy vitanareo zany, fa zakina amiko. Tena nanavo izy miato nampirofo mitoaka amin'ny tendany hoe nanao général Ramanantsoa ary naminay alalana anay dia zao tena tratran'ny moredy mihitsy zay eo mpandroatana rindrina amin'ny fandroahana an'ireo tapika frantsay ireo. Ity ny mangeda be azy. Nandroaka vajany Indosiny na ny Kaposia,
Vietnam ozytsika reny ny galiny reny ady mandritry ny 3 taona saika tsy vita. Ohatr'izay Algérie meko ohatra kaiky ianao ohatr'izay koa i Algérie nitaky fahafahana angatsy ina hitondrantsika ny filazana azy dia nandroaka vazaha ady tsy vita koa tao Algérie. Ohatr'izay teto Madagasikara firy ny aina ripaka tamin'ny 47 tsy misy mpanjana tany na ino ty colon miala moramora amin'ny tany ny zanahany. Fa ny zavatra irereavanay zo aminy tena irereavanay fa izay no nanao an'izany e. Za miteny aminao zao mivavolombelona zany nanoratra hoe telo anay ambassadeur frantsay bouclez vos valises et dehors. Izany nanoratra hoe armée français allez-vous-en sy ny sisa zay tsy tadidiko ny akamarony ny hoe tonisen'le hoe izy moa Godefroy moa sa izy égal tsy ranana sy ny sisa fa mahatonga anay tena ireare zany tamin'iny tolona natao iny mba tsy ilazany taranaka ankehitriny sy ny olona mpanatsatso fa nahabokany Madagasikara ny tolona 72 iny aza mirediredy fa voalohany aloha dia nahita tombontso zay za miresaka aminao zao nge efa tsy zoamy matsony sy efa pikarama madinika zany hoe olona miasa tao amin'ny université rehetrarehetra zava-dehibe ary izay le izy zay hoe za nanana vady aman-janaka ray ihany ny vadiko aloha dia niteraka ahako folo teny aminao aho fa mba nitelo amindreo mba vitako a manana maîtrise ny zanako manana licence ny zanako navita baka teknika manana licence sy maîtrise ny zanako manana BPC ny zay tsy vitako efa zava-dehibe zany amiko amin'ny mahazo amin'ny maha tamin'ny fotoanandro zay zany le baiko mpitolomana hoe tsy asa mboto mitakeritsanjo mitakina fa asa mahavelo mbady aman-janaka tsy mahavita mampiana-janaka zay alo zanak'iray nge efa ngeda be toizako ary le tantara hoe tena ngeda be indrindra sady mifaranako niteniko dia zao rehefa nantengo ny fandroanan'ireo tapika vahiny reo lasa aloha ny naza pote mihitsy ny trano lasa ny japonais nandeha ny hira tamin'izany raha manana ianao hoe japonais mitsako tsy misy eo sy ny sisa misy an'izany izy raha mihitsy tamin'izany lasa ny américaine naza lasa ny japonais ny frantsay sisa ny ziriziry rehefa ny ziriziry ny frantsay dia lasa ihany izy légionnaire tany Antsirabe aloha miainga aloha raha ny fitadidiko azy satria nisy légionnaire mipetraka koa tao Antsirabe tao ary izay mihitsy ara ny maramila frantsay namonina andripaka ny tany atsimo dia rehefa avy eo nandeha ny ino mozy teo nandeha ny Tetsevato sy ny sisa tena nandeha tsisy romborombo fa nandeha fa nanao findratsokony izy tsy dia tena lasa lavitra izy fa tao Komoro izy le ary sy kisapotina iverina angamba avy eo izy vao mifindra nakany Lareny eo dia zay zany ny zavatra ngeda be irereavanay ary anaovako antso avo eto hoe tena vitanay nandroaka frantsay tsy nisy combat tsisy rotaka tsisy gidragidra